ry voaka malagasy tia tanindrazana mitaky ny amerenana ny tany tandalàna fanajana ny lalam-panorenana ary ny sotoavina mamalagasy. Faly tokoa afaka miresaka aminareo amin'ny alalan'izao fahitalavitra zao. Fantatro fa mihaino ny afatra dada ianareo, fantatro fa mihaino tsara, manaraka tsara, fandehan'ny raharaha ianareo. Miampotsika rehetra malagasy ty zao, tsy matahotra fifidianana isika fa dia arao tsara ny toromarika Ravalomanana. Ary tsy hamadika novinanovinany Madagasikara na mivoaka malagasy aho. Hoy aminareo hoe fifidianana tsy mitovy amin'ny fifidianana rehetra izy ty, fa fifidianana atao amboletra ka samy mitandrana tsara. Maiza mifidy? Efa ao ny didy. Iny safidinao iny, iny vato rotsakon, iny fanapahan-kevitra ao iny. Zava-dehibe ao amin'ny firenentsika ny hoaviny. Ary indrindraindrindra ho an'ireo misalasala sy izay mbola tsy tapa-kevitra, tongava miara-dia isika mba hanovatsika an'izao fitondrana mampijaly amin'ny vahoaka madinitsy zao. Ny vahoaka maro anisy zao, tongava. Mandresy hoy aminareo ny afatra zay apetrako aminareo. Koa dia matoky aho, mino aho fa andresika premier tour de vita.